miarabatsika vahoaka malagasy rehetra niterako amin'ny alalan'ny direct izay ataoko ty zany anambarako ny hevitriko manokana tamin'ny fanapahan-kevitsy ny préfet ny Antananarivo izay nilaza izy tsy nanome alalana ny vahoaka ny Antananarivo izay haneho ny heviny, haneho ny alaheliny amin'ny tsy fisiany rano eto Antananarivo, indrindrandrindra de le stage izay tena fa manomboka manino ty mihalava zany. Ka androany aho nanapa-kevitra mialohan'ny 25 zao zany nanapa-kevitra hoe anao anty direct ty. Zavatra tiako lazaina voalohany zao dia mialatsiny aminao zokobe préfet fa enao no solotena mpanjakana isahana resaka filaminam-bahoaka, zay no tena asanao voalohany. De alako tsiny fa iny fanapahan-kevitsinao iny mety hiteraky fahasorenana avy amin'ny vahoaka malagasy indrindra fa vahoaka eto Antananarivo. Zavatra tiako ambara aminao andriamato préfet voalohany indrindra dia azadinona fa ity fitakina zay ataony vahoaka malagasy ity de tsy resaka politika. Aoko aloha fatatsika manerana ny Madagasikara, fatatsika vahoaka malagasy, ho fatatsy nareo mpitondra fa tsy misy resaka politika ao. Tsy resaka hoe tsy tianay ACC de mitokona izahay, tsy resaka politika io. Collectif tamin'ny hoe 511 reny tsy mety aminay CENI dia mitokona izahay, tsy zany izy io. Ilainay fanovana ny lalam-pandroena na inona, tsy zany izy io. Zavatra tiako ambaran'ny andriamato préfet de zao zavatra makarary ny vahoaka no takiny eto. Resaka sosialim-bahoaka io fa tsy zaka ny vahoaka malagasy intsony, indrindra fa ny vahoaka ny Antananarivo ity délestage ity. Raha ny fiaretana nandritra n'izay 7 taona zay angamba fefa lava be. Ka izay indrindra andriamato préfet azadinona fa solotena mpanjakana enao no napetraky ny fanjakana isahana resaka filaminam-bahoaka. Kanefa raha zavatra hita amin'izao fotoana zao dia ataony fanjakana fitaovana ianao andriamato préfet hamoretana ny vahoaka malagasy, hamoretana ny olona izay nomeny lalam-pandroenana zo hiteny. Ka eto dia ambarako aminao andriamato préfet, enao olona nianatra lalàna ary tsara toerana ianao amin'izany zavatra zany, fa ity fanapahan-kevitsinao ity de tsy manaja, averiko indray, tsy manaja ny zo nomeny lalam-pandorenana ny vahoaka malagasy. Zo ny vahoaka tompoko no miteny zavatra maharary azy. Ka raha nanapa-kevitra ianao hoe tsy mety aminao ny fanehoan-kevitra io na araka teknika ozy izy ianao zay, de tokony tady solution ianao, fa tsy azonao atao ny mampijano an'izany zavatra zany. Areto ambarako, tsy resaka politika ary tsy misy resaka politika. Tsy hitanao zahay tena miseho loatra amin'izany zavatra zany. Fa ity zavatsy tia
dia ny vahoaka malagasy leo ny délestage. Zay izy io leo délestage ny vahoaka. Be deabe ny potika ny orinasa. Maro nandroaka piasa, maro ny piasa very asa, maro ny olona tena tsy afaka mivelona intsony, tsy afaka mampianatra ny mpianana, tsy afaka mitsabo ny havana satria naninona, satria ny antony de zao hoe tsy zakany vahoaka malagasy intsony ity délestage ary vokadratsiny zany zavatra iainany vahoaka malagasy zany. Ka eto préfet de miteny aminao, mbo manam-potoana ianao androany raha maheno any cité-ny Rendanisoa haiko. Mitadiava ary ianao toerana anankiray zay fantatrao fa mety mba hafahana ireo vahoaka ireo mampiseho an'izay mampiasa an'izay zoom zay ka manambara an'izay fahoriany zay zavatra takiny amin'ny fitondram-panjakana, satria tsika fa nisafidy ho pays démocratique zo ny vahoaka zay manam-pahefana nampindrana fahefana no miteny rehefa misy zavatra tsy zakana, rehefa misy zavatra tsy mety, ary arariny ary ara-dalàna tompoko ny mandeha eny an-dalabe eny mampiseho an'izay zavatra zay. Ka eto andriamatoa préfet aza ampitovizina resaka politika izy ty, ka mba tsy ianao miteny hoe resaka lafiny filaminam-bahoaka no jerenao, mampikorotana ny vahoaka ty zavatra ataonao ty, mampikorotana ny vahoaka malagasy ty zavatra ataonao ty andriamatoa préfet. Ary ianao responsabiliténao lehibe zany, ary zany indrindra no itenenako eto androany io hoe ameo toerana hafa ireo olona reo rehefa tsy tianao hidrao amin'io toerana anankiray io, sady io toerana io fanatokana fa maninona moa tamin'izany andro zany rehefa tsy faly ny vahoaka ny Antananarivo, tsy faly ny vahoaka malagasy, natao tao amin'io toerana io no nampisehoany zay tsy filamina zay, ary ingay rajoelina mihitsiny ingay rajoelina mihitsy no tao. Fa am'izao fotoana zao tsy faly indray ny vahoaka malagasy, ka raha miditra eo ny vahoaka raha miditra eo indray ny vahoaka malagasy de diso. Fa raha ingay rajoely zany no miditra eo de inona, fa raha izahay no miditra eo de inona, raha ny vahoaka malagasy no miditra eo de inona. Miteny ianareo zahay mpanao politika, non, ambarako eto indray tsisy resaka politika io tompoko. Fa leo ny laingany ingay rajoely ny vahoaka malagasy, nanomboka 7 taona tsisy délestage, vita 2 taona tsisy délestage, vita 2 taona tsisy délestage, nefa eo ihany délestage. Maharetakely nareo enim-bolana fa ovahako mbola eo ihany, tsy miala ao anatin'ny trano efitrano raha tsy mivany délestage, mbola io misy délestage. Leo ny vahoaka fa hoy zaho aminao andriamatoa préfet hoe aleo hitadiavo solution ihany io zavatra io, fa tsy mety io décision-nao. Sa tsisy olona maniry korotana zany andriamatoa préfet tsisy maniry an'izany, fa zavatra iainany zana-bahoaka fa sarotra loatra, fa tsy zakany ny akabeazany vahoaka ao, fa tsy afaka miaina intsony vokatsy dratsy aterany ty délestage ity. Ka nizaniza no anakanazy io resaka question de fiainany zanany, fiainany vady aman-drany, fiainany tokantranony io, potika tanteraka zany zavatra zany. Ka tsy vitanao anao bodingery fotsiny tsika hoe io ane hitanao ilahatra zao misy mopera nanao déclaration ho tonga e, misy pasteur niteny ho tonga e, misy vadina gendarme ho tonga e, vadina miaramila ho tonga e, vadina polisy ho tonga e, mpampianatra ho tonga e, reo olona manorinasa reo ho tonga daholo reo olona reo, satria tena fototsy nyzao zavatra zao de délestage lava reny, ary miaina ao anatin'izany zavatra zany isy rehetra. Ka atsipy ihany ny teny manao andriamatoa préfet hoe tsy mety ny fanapahan-kevitrinao iny, vao maika hampikorontany zavatra ny fanapahan-kevitrinao iny, satria tsy resaka politika ty.
ara-pahafantarina vahoaka malagasy avadiky ny mpanotra politika ty non ny mpanotra tsy mamadika ny politika diso ve zavatra teneninay tsy hisy mihitsiny na solom-bavambahoaka na conseiller manoana zao fitondrana zao sa miteny zavatra maharary ny vahoaka tsisy zany izahay no sahany tenany zany olom-boafidy avy amin'ny fanoherana i Baba sy Clémence sahany tenany zany izahay koa miteny amaha solom-bavambahoaka anay anjaran'ny vahoaka no mitsara io vahoaka taitra fefa tsy mety kosa fefa leo tanteraka izahay amty resaka délestage ty de aleo koa zay anehogne io zao roa andro zay mandeha ny jiro rano aloha tapaka mandeha ny jiro tanao rehefa niteny amle 25 atao ilahatra ny olona hampiseho ny tsy fifaliny ay ve azonareo fanjakana atao ihany azonareo fanjakana atao ihany mampirehetra ny jiro ay ve azo atao ihany tsy mampisy ny délestage ka izay indrindra no mahatonga ny vahoaka ny Antananarivo vahoaka malagasy rehetra hampiseho amizay mpandehanareo le jiro amizay tsisy so ny délestage nandriny roa andro zao tsisy jiro tapaka ny akabeazan'ny quartier rehetra eto zany tsy tapaka mikitsy ny jiro namfiry mandeha io kay hainareo ihany mampandeha jiro ka raha ny vahoaka reo no tsy latsa no tsy hiteny de hoaraotinareo ity fanjakana ty de manararao tsy fitenenany vahoaka malagasy ao ko ho fantatrao Andriamatoa préfet fa ity fanjakana itya dia manararaotra ny fahanginany ny tsy fitenenany ny vahoaka malagasy ity fanjakana ity zany no ilaina ny vahoaka malagasy mba hapiakapeo mba hiteny mba hilatra hiteny le zavatra makarary azy zony re zany tompoko ianareo koa ve no ampianarina an'izany zavatra zany Andriamatoa préfet fa enao tokony ho tonga saina fa ampiasainy zao fitondram-panjakana zao no fitaovana hamoretana ny vahoaka malagasy zay no tenenako eto io raha ny tena marina de zao hain'ty fitondram-panjakana ity ihany ka no mampirehetra ny jiro hain'ty fitondram-panjakana ity ihany zany ny tsy mampisy délestage de hanomboka an'izay zany délestage manomboka aorian'le 25 satria sur fampandehan'ny zareo jusqu'à rapitso io le 25 rapitso donc zany le 26 zany hanomboka zay délestage de ho vitanao Andriamatoa préfet nao naka ny vahoakany misy teny zokobe ko anakiray tsy teneniko zay any hoe tsy maharesy miaramila diso ny miaramila tompoko ny force tsy maharesy ny vahoaka zany na force matanjaka toy n'iny tsy maharesy ny vahoaka izany aoka ho fatatsika zany zavatra zany aza mandeha am'izany zavatra zany fa tsy asoatsika zany tsy hampisy filaminana eto izany manimba zavatra maro zany fa rehefa hainareo any tsy mampisy délestage inona koa moa ny olana any amin'ny rano ndraiky koa tsika zao no miady tsisy délestage inany ko mandeha tsara ny jiro fa anatin'ny roa andro zay ay ve hainareo ihany mampandefa azy tsy natao zany zavatra zany raha tsisy feon'ny vahoaka niakatra ka tsisy resaka fitadiavana seza io ary tsisy olona niteny teo mitady seza zay na hitarika an'ity zahay fa kosa tsy nisy zao zavatra zao raha tsisy ny olom-boafidy tsy nisy zao zavatra zao raha tsy teo i Baba sy Clémence tsy nisy zao zavatra zao raha tsisy fanambarana am'le 25 tsy nisy zao zavatra zao raha ohatra raha ohatra tsisy délestage teto Madagasikara tsy nisy zao zavatra zao raha tsy nipotika ny fiainan'ny vahoaka malagasy tsisy io le 25 io raha ohatra ka tsy veriasa ny vahoaka malagasy fa vokatry zany rehetra zany Andriamatoa préfet ninina raha ataonao mampikorontany zavatra io décisionao io
satria hainy zao fitondrana zao ihany no mampirehetra an'io jiro io, hainy zao fitondrana zao. Ka izay indrindra ny antony itenenako eto androany hoe préfet tsy mety io décisionao ovay io décisionao, aza vonona ny zony vahoaka malagasy Andriamatoa préfet averiko, aza potehina, aza vonoina ny zony vahoaka malagasy hiteny ny lalam-panorenana nanome an'izany zavatra zany. Zay indrindra no itenenako eto androany io hoe nanao an'izao direct zao, tsy solution ko anti-délestage ty ny fanakanana ireo vahoaka reo, tsisy politika io, tsisy prositeny io, timy io, tsisy an'izany, fa ho tonga eo ry mopera, ho tonga eo ry pasteur, ho tonga eo ny mpanjara rehetra, ho tonga eo ny tanora, ho tonga eo ny mpianatra, ho tonga eo ny rehetra, satria naninona leo délestage, satria naninona ny potehiny délestage ny fiainana. I androany miteny tsisy délestage tao anatin'ny 2 jours, de manao ny vahoaka ho bado mihitsy zany ty fitondrany ty. Zay nahatonga an'zareo manino moa ty tsy nampisy délestage tao anatin'ny 2 jours zay. Bado reto, sagnana reto, olona tsy misaina reto, vahoaka malagasy reto, jusqu'à le 25 aloha tsisy isika délestage, manomboky le 26 ndray asitsika délestage satria vendrana vahoaka malagasy sanatsiny vavaladiny le. Ina zao atao fitondram-panjakana zao? Raha ny hainareo hatramin'ny voalohany tsy mety zay, manino nareo tsy miasa tao anatin'izay zavatra zay. De zay hoe préfet arahanao zay politika ny fitondrana zay. Fa io vahoaka io fa tsy aza haim-panao politika, vahoaka mihitsy no mitaky an'io zavatra io. Andriamatoa préfet ovay décisionao fa manahirana, tena sérieux zao, manahirana zany décisionao zany hoe hanakana an'io zavatra io. Tsisy olo aresiny vahoaka zao, na force toy n'ino na force toy n'ino, tsisy aresiny vahoaka. Fatatsika tsara fa fatatsy raha resaka lainga de 10e dan ny guerre duel am'izany zavatra zany. Fa tsisy raha izy koa de mba hitanao hisy miteny zao nareo mahita solution nareo, ina solution hitanareo nanitra zay fitony zay? Afaka valy volane, afaka amin'ny farany taony, tsy mivoaka raha tsy manina ty raha tsy hita solution délestage jusqu'androany. Tsy mety avy aloha re préfet ny olona haneo ny heviny, fa aza atao fitaovana anao Andriamatoa préfet. Zay zavatra tsy mety io. Aza rotina tena misy an'izao korotana zao, no avy alao izy andeha haneo ny heviny, ankalalana anjaranareo. Anjaranao préfet no miaro vahoaka sy ny fananany. Ovina zay ovina nanomboka nanendrenanao préfet zay, ovina ianao vo hanatanteraky tena missionao ngeza indrindra iaro ny vahoaka sy ny fananany. Ka ovina re tompoko anao vo hanao an'izany zavatra zany Andriamatoa préfet fa tsy ataony zao fitondrana zao fitaovana foana ianao. Mangataka aminao zokobe tena manaja anao, ataovy raiso ny andraikitra, respecte tsika lalam-panorenana. Fa tsy mety kosa hoe ny zony vahoaka malagasy no aneo hevitra de anao manakana an'izay zavatra zay. Raha ohatra tsy voasoratra, tsy efa ny safidy ho pays démocratique, fa safidianitsika zany. Amin'ny tany républicaine ny vahoaka ny tompony fahefana, reo no namindrana zay fahefana zay amin'ny mpitondra am'izao fotoana zao. Fa rehefa misy zavatra tsy mahafaly azy de avela koa izy iteny ankalalana. Izy tsy tena zahay miroba any, na zahay motoka ny any, tsy tena zay reo vahoaka reo izy tsy tena fanohanana ny système ty, na fanohanana ny président Marc Ravalomanana ty, na fanohanana président Hery ty, na fanohanana président Tahina ty, na fanohanana ny reo mpanohitra reo. Tsisy an'izany io. Tsisy fanohanana ny mpanohatra zany io, tsy misy anareo mpanohatra ao. Tsisy anareo mpanohatra, tsisy olona tohanana zany ao.
fa kosa leo delestage ny vahoaka malagasy ny rehetra io leo delestage kandranareo manoana fitondrana io misy leo delestage de afaka tonga koa nareo fa ataotsika ampilamina zany izy io ka tsy zao no be resaka fa préfet atsipy ny teny mba eretsereto manova fanapahan-kevitra anao préfet ovao décision-nao ovao décision-nao de anjaranao amizay mampiasa le mission-nao ngeza be napetraky ny lalam-pandorena aminao aroviny vahoaka sy ny fananana aroviny vahoaka sy ny fananana de avelao koa ny vahoaka hane zo ny vahoaka hane olo kevy sotra tompoko lahy makasitraka tompoko lahy